Kindaini masuandro Omadeana Favosuni Fova Urana Reusa Pasa Sundiana Urana Reusa Casa Fiavariana Indomi Pusa Kindaini masuandro Omadeana Voalohany indrindra dia misotro n'Andriamanitra isika afaka miaona amin'ny mpanompony izao leran'Andriamanitra izao dia andriamatoa apôstôly tsaratsara. Ny tena anaranao ve tompo azonao lazaina hoe ny tena anarana feno? Ny anarako io tsaratsara io zany izy dia anarako avy aty ambony tany izy io fa ny anarany meny tokony ka tany an-danitra. Fa ny anarako zany mandagnaky anarako mikaratra mandagnaky mandagnaky dia ny anarako fiantsoana tanàna Remboany zay zany ny anarako fiantsoana tanàna. Fa ny anarako mikara-panompo mandagnaky tsisy fanampiny aby ny hainy anara tsotsotra ihany fohifohy tahotra fa tamin'ity tsaratsara ty avy mbo nahazo anarana akory Andriamanitra avy nahazo anara roa misy fanampiny tsara tsara fa tamin'ny anarako nanaovan'ny ray pady tokana mandagnaky Remboany zay fotsiny. Avaiza anao tena firekenina zany? Za zany avy any amin'ny faritry Menabe Morondava fa zany tsy amin'ny vilany Morondava fa région de Morondava zay région de Menabe fa avy any amin'ny district ny Androvazo Manambady malaza ny anaranao ary fantatra hoe olon'Andriamanitra mifazan'Andriamanitra ianao hoe Dany Ovafo azo zavaina ve zany? Iny toko za tokoa dia azo zany hoe Dany Ovafo fa zany hoe tsy ny Ovafo fa voafidin'Andriamanitra. Andriamanitra nagnova ny foko fa tsy za mihitsy nanana fihetsem-po ka Iova tsy nanana fihetsem-po Iova ho kristianina fa Andriamanitra mihitsy nifidy nagnova ho kristianina. Niviny izy io tamin'ny 2010 amin'ny fomba manao hoe io fomba io nana fomba fahafatesany voan'ny kansera dia tsy nety sitrana le kansera nandesy tamin'ny dokotera tsy nisitrany nandesina tamin'ny mpiomasina tsy nisitrany dia farany nisy olona miteny aho indesany mpivavaka dia nentina tamin'ny pastera dia pastera nivavaka anakady nanao délivrance anakady nanao baptise anakady teo avo niona tamin'ny Jesosy mandala fahafatesana mihitsy pasteur fiangonana izy io fiangonana Jesosy fandresena. natonga anao eto Antananarivo zao misy taonanao hoe tongavana Antananarivo sa nitokony nitondranao nakaty? Iaho zany dia nitoko mihitsy no nitondray nakaty fa za tsy mbola nahita raha marika Antananarivo fa izy mihitsy nitondray mandehana makany mitety Madagasikara dia nandeha tongotra avy any aminay tonga aty tonga Antananarivo dia tongotra avy any Toliara dia tongotra inareo menakavy za amin'ny vady aby menakavy dia ohatran'ny manaitra nasy le teny apôstôly io apôstôly io avy amin'ny tompony meny anao sa hoe apôstôly tsaratsara? io zany tena toko mihitsy miteny tamiko hoe ny anaranao zay dia atao hoe apôstôly tsaratsara ozy apôstôly tsaratsara. Dia amin'izao fotoana zao manao ny fampitana ny fiainanao taloha sy ny fiainanao ankehitriny? ny fiainako taloha aloha hitako tsara fa tena miavaka lavitra ny fiainako ankehitriny. Taloha aho dia tsy mba teo zavatr'olo tsara manimba zavatr'olo ratiraty saina ratiraty hevitra fa amin'izao ankehitriny zao zavatra tsapako tena nanana fivana mihitsy aho zany fivoan-tsaina lehibe miova me tsara le fiainako fa tsy me ratsy mahalala mitsetra olona manafo mangorakoraka ary tsapako hoe tena eo am-pelantagnan'Andriamanitra ny androm-piainako manontolo. Zany hoe mivadinao sy ny zanakao lasa efa kristianina daholo ve izy io? Efa lasa kristianina daholo izy amin'izao fotoana zao. Dia ny manitikitika amin'ny rehetra mantsy hoe efa tany an-danitra ianao efa niona tamin'i Jesosy ianao azonao hazavaina hoe nipiry ovina nahoana niafatra nampitondrainanao. Indroa zao niona tamin'i Jesosy tany an-danitra indroa niona taminy dia niafatra hampibebaka ny vahoaka malagasy rehetra mampatavana pirenena ary niafatra hitory ny filazantsara amin'ny tety Madagasikara ary hanavitra ny vahoaka amin'ny fomba ao amin'ny Kristy fa hampihavanana koa ny olona ao amin'ny Jesosy zay ny niafatra. Nefa asa sarotra io asa sarotra be. Dia matoky ianao fa vita io?
zaho zany amin'ny lafiny ray amin'ny maha-olombelona ka dia tsy mba tsy manan-kevitra hoe matoky hafitaniwa la manofana ka manofo jereko tsy mahavitany mihitsy dia mahafoloako fa raha amin'ny asan'Andriamanitra tsy zava-magaga zay tsy Andriamanitra atao raha sitraky izy dia mety ho vity eo amin'ny anarana raha sinapony tsy maintsy vity fa ny amin'ny araky ny feoena misy olona maro be manaraka anao olona bejiavy izy ireo fomba ahoana no azonina miaraka anao amin'ny asa fitoriana zay ataonao izy ireo zany dia olona maro tokoa manaraka azy olona mizato reo miara-dianto miteto Madagasikara zahay mitory filazany tsara olo ireo dia avy amin'ny tokom-pinoana samby hafa ao ny fiangona zandry sy ny fiangona zandry anatin'izy ireo misy fiangona silamo koa izy ireo finoana Témoin de Jéhovah izy ireo manaraka resy lahatra ao koa ny malaso misy resy lahatra ao ihany koa ny mpivarotena makorely la fijangajanga misy resy lahatra ao ihany koa ny mpimasina nanary ny odiny misy resy lahatra dia ahoana ny sakafon'izy ireo sakafon'izy ireo dia indraindray misy mihinan-kanina misy tsy mihinan-kanina dia ny vola eto manana karakarana tsisy mihitsy dia fa lafa tsisy vola dia mandohalika mangataka amin'izay soa tsisy mpanomisy zahay zay tsy mba misy mpitodika ohatran'ny olo rehetra tsy dia mba misy mpitodika tsy mbola nisy hoe ray aman-dreny ara-panjakana ara-piravana mba manampy sy manao la ray aman-dreny ara-panjakana aloha tsy mitodika anahy mihitsy na fanjakana ambaratonga voalohany ambaratonga faharoa na ny ambany na ny ambony tsisy mitodika mihitsy na dia ny ariary tsy mba misy nolo fanampiana mba zany fa ny araky-pinoana kosa misy any mandefa fa amin'ny heure télé-monnaie mety sakafo tsy ndraindray eny fa hoe nalagana tamin'maty ianao no fahagagana mazona zavana firy avy zany taizany marina tokoa zany efa niseho tamiko zay fomba zay fanangana tamin'ny maty zay fa tsy Jesosy zany no manangana an'io fa nataon'ny fitaovana fotsiny aho tamin'ny agnaran'i Jesosy nananganako an'ireo maty reo tsy zaho nanangana azy fa Jesosy misy firy izy eo telo amby folo izy zay mbola velona daholo aloha am'izao fotoana velona daholo izy am'izao fotoana zao roa zao nagnatrika fivery-teton'androany roa vavy ray dia lahy ray tonga teto le roa n'androany ny amin'ilay resaka fampihavana-pirenena nanamafy ianao fa ilaina ny fihaonan'ny fiangonana zoky sy ny fiangonana zandriny manaona ny fifandraisan'ny fiangonana zoky na amin'izao fotoana zao raha ny fanamafisako an'izy io aloha dia tena marina fa zay ny teny tompo ampiona zareo da mpihavano zareo raha ny finoako finoana fiangonana zokiny tsy dia mana finoana afaky iona am'ireo satria la nofay no entiko tsy tafaona am'ireo misy satria mbola betsaka ny resaka ny falaignany misy malay ahy izy ireo laha ao Kristy dia mety tafaona ihany angamba zao zao dia mangetaheta mataona am'ireo fiangonana zokin'ireo zany ireo tsy afaka mandray an'izy kanefa raha fampihavanana natao tsy maintsy sady mitaky ny fiangonana vaovao ianao no fiangonana tranay fiangonana zany fiangonana zokiny dia matokytsika matoky ianao fa hoan'ny tompo mampiavana andrao dia misaka taniko hoe rehefa mandeha ianao famorim-bahoaka tsy misy fisakarana ve raha tsy mbola nisy fa nisy any faritra kely fotsiny miarinarivo raiky dia vatomandry sy manoro rey zany tena manakana mihitsy tsy mandray seky tao izy tsy mandray seky avy amin'ny fiangonana lehibe reo zany izay foana no raisindreo avy fiangonana lehibe andro no raisindreo fa ny rehefa mandeha mitety faritany ianao misy filazana melo zany hoavy ty sa tonga dia tsisy filazana melo fa voatonga eo dia mangatako audience autorisation amin'ny fanjakana dia mahazo dia manome distance un semaine zay taratasy io taratasy io an'igny anaovany tamtam sonon mobile mofanana aby rey reny équipe kanefa misy 10 tapitrisa isaka ny déplacement ny amin'ireo makany an-davitra ny tompo ve nampiomana hoe amin'izao fotoana izao dia natsoka ianao tsy nampiomana mihitsy avy tapika izy ny avy tapika tamiko izy ary tsy nampoiziko ny fotoana lehibe ary zao koa tsy nieritreritra iona amin'ny Kristy ary tsy nieritreritra hivavaka fa dia anay mivavaka zany ia fa dia nazanay bara io manaona ny fahitanao mely le fampiasaka tsara be miendrika miramirana kanefa tsy mitsiky tsy mitsiky tsy mitsitsy tesitra masiky etitra etitra nefa niendriky ny miramirana nefa izy tsy mitsiky lavavory
tsy de lava volo fa zany hoe izy koa moa mirakotry ny voninahitra Manao akanjo fotsy. fotsy izy mamirapiratra Dia tamin'ny ianao netiny tany an-danitra, azonao verina ve ny mendrika ny fahitanao ny any akoatra, ny an-danitra? ia tsara ny anakoatra ny eo amin'ny Jerosalema vaovao miendrika fotsy manjopiaky sy fotsy be fa ohatrany lamba fotsy nitopana doblé lamba fotsy a dia nitopana doblé lamba fotsy naloto amin'ny doblé fotsy bleu bleu mahafinaritra ny eo Jerosalema vaovao dia ny eo amin'ny lapan'ny fitsarana mamirapiratra mirakotra volamena ny rindrina sy ny plafond dia ny lapan'ny paradisa amin'ny fiaina mandrakizay volamena sy vatosonia mirehitra leo valoko Ny olona tonga ny mitovy daholo. mitovy daholo ny endrikany Fitafiana. fitafiana mitovy daholo tsy mitafy izy fa voninahitry ny Jehovah ny tafiana zao lova zao agnarany lova soa Soa. Manao na misy mozika, misy fiderana agny aloha za tsy nahita mozika fa ny feon'olona mivadika mozika olo anankiray mahavoaka 12 voix zany eo a dia mampireondreonirany anjely io manao na ny zava-maneno ampiasaina azy. zava-maneno dao amin'ny vavany eo avao ny orony io miteny aby Misy aponga. tsy misy aponga fa zavatra miendrika orga miendrika aponga fa tsy aponga le izy fa miendrika fotsiny tahaka izy maneno be loatra ny aponga sy ny orga maneno lavitra Nahitan'Andriamanitra ray sy zavatra. nahita Manao na fahitan'Andriamanitra ray. ny Andriamanitra ray tsy atitra kanefa tsy tanora tsara endrika be mamirapiratra manjelatra mafinaritra be fa Jesosy hitanao mbola tanora kanefa tsy tanora be fa eo amin'ny fa matotra Matotra. Fantatrao izy tokotokony firotanao fahitanao ny fandineko an' Jesosy io aloha karazany olo eo amin'ny 4 eo be izy io sa eo amin'ny fampilatsaka kely eo eo a eo a Ary ny elo, any an-danitra no nahitanao ny elo. Sa ivelan'ny lanitra. ivelan'ny lanitra le izy fa tsy any an-danitra fa izy an-danitra agny any fa ivelan'le paradisa Toerana hafa mihitsy. toerana hafa Ao misy afobe miray. saky be mirehetra sy maty eo Ka ianao zany mbola manantena hoe mbola mahatsony toko fanontolo, faniteliny, fanefiny namray. za aloha tsy manantena atsoiny fandrony fanotelo fanefa za misy no mangataka mba atsoina aza vofaty amizay efa mangataka teo faty aho zany nefatra nangataka mbola tsy maty za tsy managitretra hoe mbola halainy ray mandeha tsy manantena hoe miverina Fa misy iatsy tsy ody any misy fantenana mipetraka mantsy amin'ireo olona maro rehefa avitany ireo. Laza avy any, avitany zay, mahitan'i Jesosy zay. Eo ny afantarana ahoana afantarana hoe teny tany marina ve reny olona reny, fakahita taminao tany an-danitra ve reny olona reny. raha manatrika azy aloha dia fantako hoe tany marina avoaka ny vavany fotsiny dia fantarako azy sy tany io fa metraka anao ty tsy tany tena anankiray ty mandainga io fantako ny olona tena tany fa raha tena tany an-danitra izy raha tany amin'ny paradisa izy misy code secret ao alohan'ny hiditra amin'ny paradisa tsy maintsy misy zavatra azo milazaina hoe inona no hitanao amin'ny vavady ahoana ny fisokatry ny vavadiny paradisa tsy haindreo zany betsaka ny tsy tany fa manao mody mamorona tany fotsiny hoe sokafana tagna va ny vavadiny paradisa sokafana tagna sa ahoana zay tsy haindreo tsy misokatra tagna zany vava fotsiny manokatra azy misokatra ho aziny dia faharoa hoe tagna paradisa va ianao mandainga izy raha ohatra ka le tagna paradisa ka tsy nibataniny anjely dia mbola tsy tagna izy zay misy anjely be da be ao am-bavady eo tonga dia mibata magnonjo zany hoe ino moa le manaky mpanjaka lanjaina ady tsy avelandreo mandeha tany mihitsy laha vao afaka fifaliam-be ny agny zay le hoe fifaliam-be ny any an-danitra ary diray zay faharoa raha matena tao amin'ny fitsarana izy ho inona ny hitanao ambavadiny fitsarana tsy maintsy mahita seza mivadika izy mivadika ohatran'izao tombony ty ro ambony ohatran'io zao Marobe. zao anankiray fotsiny ka zao zao ny paozin'le seza eo ambaravara amin'ny vavadiny fitsarana io raha nahitan'igny izy dia tany nefa za manontany olona milaza tany besaka tsy nahitan'igny kiraikiraiky ihany nahitan'isy tany io lala hafa mbany fa misy koa zavatra hafa miendrika any an-danitra mihesy mifanahy hafa mba amin'ny lala hafa dia maro resaka tany an-danitra ay a misy kody ao misy zavatra famantara azy ary manahoana ny sezan'i Jesosy firy ny sezany raha tena tany an-danitra maro roa ny sezan'i Jesosy ray ambony egny amipilipitra egny igny tsy azo ero tsy mahazo misy makegny io fa le anankiray ipetrarana lafa izy avy namaky teny a namaky kabany namaky ana dia mipetraka amin'ny seza raiky ambany zay izy dia seza bevata be ambany igny nametrahany anagaty roa ny seza raha mos hitany zany dia mbola tsy tagny izy ary manahoana ny lapan'ny fidirana inona ny loko ao amin'ny lapan'ny fidirana inona ny loko mipoky voalohany alohan'ny
itsinjaka eo amin'ny lapan'ny fidirana ny anjely dia ina ny loko miseho voalohany eo apetrahan'ireo aby zany fa mety tsy hainy loatra ka sy tany reo zany aby izy io fa zany hoe zany moa tsy afaka nagnazava maro teto fa fanazavana an'izay le teto fa fanambarany olo mba anetana azy ho avy ry ary mba hanasany sainy mba hadio anetana azy amin'ilay fotoana 9 volana aogositra ahoana moa ny programme amin'io ny programme amin'io dia misy fionany eky mialoha satria tsotsotra moramora famireko an'iregny koa manaraka regny zao raha mamory an'iregny manaraka dia tsy ampy an'ireo misy izy io satria ilaza ampy manko regny ilaza amin'ny namany regny tsy omby azy ato raha amireko an'iregny mila mamory ny paste zany ndray mandeha dia ho avy amin'izay satria iregny tafitra amin'ny namany aby ka mba hamoramora le famorena amin'le olona ry na avy mikeko an'zareo igny no aparitaka n'le feo ka amin'io zany misy programme andriamanitra misy no amoaka ny teny ambavako amin'io le toerana kasaina amorena ny vahoaka eo Mahamasina Mahamasina ny 9 volana aogositra dia izavy n'olona mety ohatsina manam-pahefana sa manam-pahefana voalohany dia ny olo-tsotra dia ny mpitondra fivavahana zoko sy zandriny ny tomponona samby hafa dia ireo tangalamena sy ny be ny tanàna rehetra sy ny chef district sy ny chef de région faritra rehetra eny fa na dia ny Tomasina azy na dia ny zazakely mpianatra atsoina daholo zay mahatonga azy hoe avy aleo vakansy satria olombelona aby regny fa za tsy manavaka hoe Tomasina rehetra ka tsy atsoina zay manko ny mahafa le fampiavana-pianana za ataoko tsy mitovy amin'any zareo ny azy zany tsy akanavaka mihitsy na Tomasina hita fa tena Tomasina be reo tena mpanao troba reo aty daholo nareo ndao aty mila miheno daholo ka zay zany le mahafa ny ahy aty ny fomba fampiavana ka mbola tsy nilazaiko amin'olona izy io le fomba fanaovana maro olo amikarokaraka an'io inona ka iny tena fanaovana azy ahoana fomba fa tsy lazaiko amin'ireo karaha anao mamitany aminao no ambarako zany misy fomba anaovako azy misy tena soratra masina matsy koretianina faritoko fahenina hoe ina no kamananao amin'ny Kristy kamananao Kristy siberiana ewa ny fanandamanitra sy tsy azy zao iny zany amin'ny lafiny anankiray igny amin'ny fomba fiteny igny hoy dia zao hoe ahoana nikambanan'ny Kristy siberiana amin'ny fomba fiteny igny sy amin'ny fomba fiarahana zay hoe miaraha aminy fa kazamanao ny fanaony tanao mahazo miaraka aminy kazamanao ny fanaony ka ny fanaontsika no ho ampianarina azy amin'ny fotoana io zay le maproblème an'le fadikisoa ahoana manakana ny jetilisa ahoana tsika ozy manomety mavesatra amin'ny jetilisa hanatona an'Andriamanitra satria la jetilisa mihina kisoa nefa tsika mpivavaka amin'ny fadikisoa dia jetilisa ho avy nefa tsy mihina kisoa dia mandra manaka zay le izy zay le ivoana hoe inona zay le izy ka tsy mety ampianarina ny fombatsika izy mba ho kristianina mihevitra vena fa moromboro fampihavanana an'ireo olonareo bereo zaho zany aloha raha ny fiheverako dia tsy moramora ny fampihavanana an'ireo oloreo fa nefa kosa dia zao sarotra vakina ny mandanjeriko nefa tamin'ny alalany hery fidirana dia rava ny mandanjeriko moramora ihany noho ny herin'Andriamanitra manakambara ve ianao noavin'ny fiainam-pirenena ny ambarako amin'ny noavin'ny fiainam-pirenena aloha za aloha tsy manantena tsony amin'ny noavin'ny firenena ka ho sambatra hoe mbola na fiainana sambatra tsy zay ny tena fanantenako tsy zay ny tena tiako ambara fa ny tena tiako ambara noavin'ny firenena dia zao raha misambatra magnaranofo mety tsy hisy tsony fa no sambatra amin'ny Kristy no hisy satria raha bebaka aby ny olona ka hanatona an' Jesosy ho kristiana rehetra dia ho sambatra ny fiainana any akoatra fa tsy le eto fa am'izao tontolo zao tsy manantena an'ireo mbo hana fiaina sambatra satria tompo efa nitena hararoty ny andro azo anaovantsoa fa miaratsy zao fiainana zao efa tonga ny fiaina miaratsy izany ny azona zay amin'ny fiainam-pirenena mbola mety hisy fanantenana na Madagasikara ihany zany na Madagasikara aloha zany amin'ny fanantenako mbola hisy fanantenana raha ohatra ka mino ny teniko ny vahoaka malagasy ambako manokana zay sorotako manokana zay raha mino ny zavatra lazay koa reo ka mino ny fomba fampihavana ataoko io dia hana fanantenana malagasy satria zaho anisany handohalika miaraka amin'zareo mba hanagnana malagasy fanantenana ary hanagnany fanahy masin'Andriamanitra irotsaka eto satria fivavaky ny marina mahery indrina araka ny tenan'Andriamanitra ke za tsy marina fa mba mangataka ho marina eo anatreny Kristy resaka fampihavanam-pirenena tsika manao ahoana ny fahitanao fampihavana itondrany efefika imazy ny fahitako ny fampihavana itondrany efefika imazy araka ny feo henoko fa za manko mbola tsy dia nagnatrika ny hoe fampihavana zay ataon'ireo fa teny ivato tamin'ny voalohany fotsiny tamin'izay tsy nahazo resaka mihitsy fa tonga dia niala dia isika fotsiny nataoko fa ny fahitako anazy zany araka fahitako azy amin'ny télé fa za mbola tsy nagnatriky fivorian'zareo ary mbola tsy nasain'zareo miaraka ivory amin'zareo fa amin'ny télé fahitako azy ohatrany misy vondron'olona vitsivitsy ihany no karazany ampihavan'ireo ary misy karazan'olona misy fokon'olona ampihavan'ireo zay ny fahatarako tsy mampety azy
satria ny FFKM sy ny FFM dia ny filohan'ny mpitarika dia ireo foana no ampiavanina ka io zany a tsy dia mety loatra eo amiko satria tsy ohatran'io mihitsy le baiko ny tompony avy any an-dany fa misy fomba hafa tsy zay gnatao hoe fampiavana pirenena fa fampiavana taribahy manko nandreo taribahy ny agnaran'io aminay tatsaha taribahy ohatra hoe taribahy ny ano tariky ny ano fianakaviana akohona ny ano akohona ny ano fampiavana taribahy fa tsy fampiavana pirenena io tsoko ny fampiavana pirenena firenena zany hoe firenena rehetra zay le atao firenena zay zany no tsinao amintsy ary tsy azo arosomelo ve zay azo arosomelo io raha ohatra ka misy ny fiaraha moombona ny mikasika ny hoe itsika rehetra ny loolona sy ny mpanapaka sy ny mpanapaka manko dia ny atao hoe fotoana firenena dia ny loolona atao hoe mpanjaka regny atao hoe pisorona dia ny vahoaka be reto fianakaviana rehetra ka reo zany la tafahoana zareo hoe ndao arosaka melo io vonjao malakilaky ny firenena azoko aroso melo io ka satria zaho mangataka amin'ny tompoko hoe azafady tompo aroso melo raha ty fa maika zahay fa noho ny amitsy afaka mihona amin'ireo fanjakaro tsy avelandreo mihona amin'ireo fa zéro foana ny menao fangataro mangataka eo amin'ireo da zéro mangataka amin'ireo da zéro io mahatonga hoe ahitako lavidrany raha ohatra ka hahazo hanao an'io amin'ny fotoana io efa misy feo heniko any amin'izao fotoana hoe asitsika baolina io dia asitsika rugby dia tsy mahazo amin'io fotoana tsy mahazo amin'io kianjo io izy tsy mahazo manao izy fa asitsika rugby satria kanefa raha mangataka amin'ny Jesosy anao mba tsisy baolina sy rugby mino zany menao fa vita Jesosy manafona zao mino fa vitan'ny Jesosy zany kanefa dia zao Jesosy koa manome safidy mbola ianao ihany nomeno safidy izy ka raha ohatra ka zay safidy ny vahoaka avelao nava baolina io dia avelao nava baolina dia angatako ny baolina ovagno mihitsy da aengany hoe tsy ovagno le fampiavana amin'ny teny malagasy azy tsara milaza mafitaty loatra manko ny malagasy avelao ny baolina no azo vahatra eo dia ny baolina amin'izay no asany tompo rezo zay fa mpanompo ny baolina dia ny baolina ny koa fa laha hoe zavatra malagasy tsisy tsoain'Andriamanitra fa raha ny fantatrin'ireo zany hoe ty le olona nazo le iraka le afatra tokony taitra zareo tokony aty le zavatra satria mandeha voasoratra hoe ny dala no fidina ny dala nge finidy zao hanao anazy fa isy taitra izy mahafiataka ny baolina dia avelao ho mpanjaka ny baolina ny mpanjaka atsika manao na fahitanao ireo dahalo zay nefa niova nivoakanjo ireo dahalo reo zany laha niova fo reo mbola tsy niova fo amiko ny fantako hoe niova fo dia tato amin'ny malaso izy ka niova kristianina dia nandray baiboly izy mitory ny kristy zay niova fo fa izy ireo tsapako tsara fa tsy niova fo io fa niova fitafy fotsiny niova famina kanefa manjary ohatrany miaratsy izy zao maika miaratsy ka firy miaramila vononony ka nivatsenireo vola izy ka mianao volana izy miliara mihitsy nefa tegna niova fo nandray baiboly tsy mena miliara na ariaky tsy nomeno zareo fanjakana fa ny ary niova fo sady mamono ny maramila mamono fanjakana mamon'olona igny nomena miliara amin'ireo dalo reo misy dalo ekipa taminao talosa miaraka taminao talosa safa misy dia dalo miaraka taminao fa raha mindalo faritra atsimo atya toliara fort dauphin betroka sy ny karazany regny zany tsy misy dalo miaraka amiko regny za tsy olony faritra iny fa za olo aty amorondava raha dalo faritra mena be misy voasambotra niko nisy nanolo fantako ho igny ihany ray niaraka tamiko fa reto tafin'le mena be reto tsy niaraka tamiko satria samby toerana samby tanàny zahay fa aminany tsy masina tany moka za tsy miaraka tsy niasa tany tsy nanjaka tany mifanjakako taty faritra morondava mena be misy afatra farany manao avy aminao amin'ny firenena malagasy rehetra zao ao ny tondra-drano ao ny fahasahiranana vahoaka ao ny mpitondra inona ny ampitaina ny vahoaka ny afatra tiako ampitaina ny vahoaka aloha vahoaka malagasy mba tokony hivondrana ray ka hiaraka hitovy saina zay ny afatra raha mitovy saina ny vahoaka ka mitovy saina sandro sainao amin'ny kristy no tafavoaka Madagasikara am'izao mbola tapatapan'izao mbola tsy ho neny loha zao avy mbola kely io ay inavino dia ny karazany tokoa mikasika an'le hoe amin'ny fanjakana ina ny afatranao amin'ny fanjakana ny afatrako amin'ny fanjakana dia zao mba angataky fotsiny mba hiala ao anatinao fanjakana amin'ny fitiavatena sy ny fitiava-voninahitra zay no misy amin'izareo sy matafavoaka ny malagasy tia tena tia am-voninahitra ohatra fotsiny mikasika ny bois de rose heniheniko resiny many zavatra io alako sary jereviko amin'ny télé tapena misy tsy azo amidy kanefa maheno vaovao aho ireo ihany mamoaka azy raha za manko mitondra fotoana io io bois de rose misy mafaka voalohany io tsy afeny koa avoaka ko alefa eo avidy ao malagasy vidiana sakafony mahatra
fa tsy atao fitiavatena ohatrany zany ny vaovao eny koa ny reo ihany mamoaka azy heko le zany ka tsy fatahotra aloha ilazanaran'olo zany reny tsy afaka milazanaran'olo satria zaho ty manko olo malaso olo avy naloto aho fa zaho mba naloto koa ve mba ilaza olo maloto tsy mety zany tsy fampilazalaza fa avila hoe fa jesosy milaza azy ia fa heniko fotsiny hoe reo ihany mamoaka azy ia ndanamorona masina aloha fa de mandeha sambo kanany zao ny sasany afaka mandeha fa somary misy bokibokotra maromaro mamoaka azy raha tonga ny fotoana andreny tompanao mahala ranjara fotoanam-panjakana nandrayko sa raha tonga aloha ny fotoana anandreny tompo ay mba hanananjara amin'ny fitondram-panjakana za aloha zany somary roa ny teniko mizay raha amin'ny voalohany fiteniko de aloha de hoe hoe mandaa la am'izao fipetrako plasiko nofoko zao rozereko mandaa satria tsy zakako io ary tsy haiko za olo tsy manapaizana za tsy manana diplôme havitany tsy vitako fa raha jesosy kosa miara-panahy no zereko no manendry de tahaka ny davida satria mpiarak'androndro nifidina atao mpanjaka vonina aloha fa afaka andray anjara misy mikasika ny fitondram-panjakana ary fatako fa vitako 100% mihitsy vitako ary tena milamina tonga de milamina vetivety malagasy raha zaho mipetrako amin'io tsapako misy mampilamina an'io haiko ny clé ampilamina azy ny fomba ratsy misy ny fongoroko meloa ny zavatra fongoroko meloa de fatako mafinaritra ny afatra nampitainao ary mila afa mitafita am'izay mijery sy zay manatrika zay manatsofina na ny afatra nalina ho an'ny fotoana fanjakana amin'ny fotoana vavahana ho an'ny malagasy raha sokona fitansoamina sao tatoko asana asana ranomasina ny afatra avy aminao zao hotahito sao tatoko ny teniko farany de zao ray aman-dreny iaho zany a elako fony fa raha misy olo magnadiadiay na mpanao gazety na ray aman-dreny be ohatranareo na olo tsotra na olo amin'ny fanjakana zaho de tsy anisany hanenjika fitondram-panjakana mihitsy tsy mpanenjika an'iregny aho ary aho tsy mba mpandratsiratsy an'iregny fa raha misy kosa ny olo mametra-dresaky afaka miteny ihany aho afaka miteny ihany aho fa mpanenjika an'iregny tsy manenjika an'iregny aho satria nomen'andriamanitra voazara samby hafa ny fanomeza pasava fanomeza pasavandreo koa io ny tany tsy misy lalàna re tany tan-dalàna misy feo fanaratsiananao matsy be dehibe manao no fandraisanao reny feo reny ia regny feo fanaratsiana raka regny na olo tsotra ny mandratsy ahy na ao amin'ny lafin'ny mpitondra fanjakana ny mandratsy ahy na ao amin'ny mpanao politika ny mandratsy ahy na amin'ireo formation ny mandratsy ahy normalna kosa la horatsin'ireo satria efa niratsiana talohany tompo ka tsy mety tsy misy ny mpandratsy ahy nefa ny mandratsy ahy foana ny reraka ary izy ndray no lasa ratsy azy satria no aratsiana moa tsy ratsy mbola mitombo ihany ny asa mandeha ihany ny asan'ny tompo nefa ndreo mpandratsy ndray no lasa ratsy tapo satria arakaraky ny fandratsiany ahy ny mahatonga azy ho ratsy za tsy manahy mihitsy na izy nandratsy ahy vo maiky sambatra no aratsiana noho ny famarinana avy alao ny andratsy kanefa raha mbolombelona kosa ny mandratsy ahy rerapona zay andratsy ahy na izy nafiry ny fahaizany nafiry ny fahefany nafiry ny gradiny nafiry ny voninahiko nga andratsy ny apôstôly tsara ho rerapotsiny sambatra zay njera fahamarinana fazakana mahiresy ken'andriamanitra azony tena ihany fomba azony piely malagasy mifandrena eo a azoko lazana ihany ngamba fa misy coordonné mba hifandresana na ohatra ka mba misy afaka hifandray fa zaho moa zany izy de sy tany meny regny numéro regny satria am'izao fotoana zao betsaka sy te hifandray amiko kanefa mba misy any koa ny atsasamania ty hifandray amiko satria agnatiny tsy adresany raha de zao za ty somary mahitsitsy lafa miteny tonga de direct vatambatana beka zay tsy mahazatry ny olona teny olona mora maratra fo satria ny fo akehitriny ohatran'ny fonjaboady kely fotsiny fa tsy fo be ohatran'le fonony taloha tsony fa fo kely ka mora maratra ka tsy mahazaka an'le mivatambatana zay neny kadikadiny ray aman-dreny paster terie mba zafady izy azavao aminay ohatrohatro tsy afaka miteny amby raha zao miteny azy teo nipininy tonga de miarata agnatin'ny fiangonana tahoaty satria misy fomba tsy afahan'ny mpino mandray azy satria na de fitafo fotsiny ohatra vehivavy manao pataloha de fa somary sahira kely amy resaka amiko vehivavy manao pataloha de fa sahira-kiry na ahoany ty kanefa ny paster betsaka manentana manao pataloha dahola ny faso zay fotsiny de fa somary lesaka kely ka betsaka ny te hifandray amiko betsaka koa tsy te hifandray amiko ewa ka 033 40 062 54 averina mandeha 033 40 062 54 de misy anakiray koa 034 89 867 64 averina mandeha 034 89 867 64
io zany no afahana afaka fandray amiko zay somary zay tsy matahotra fa mpianara tsisy kilema fa am'izao fotoana zao efa tanteraka ny soratra hoe hoavy ny andro zay tsy azakan'olona ny fampianarana tsisy kilema ka angedidy sofina izy ka hitady mpianatra afaka izy zao le fotoana hitondrana le fampianarana tsisy kilema zaho ty somary enditra be zay raha fa mampianatra ka sady ohatrany somary io tsikitsiky koa mako zany efa do efa nomeny toko anakay fa za tsy mitsiky mihitsy na fa za tena anao azy tena tsy mitsiky mihitsy ah fa zao a mbo resaky miaraka aminao ray aman-dreny mpanjaka be de somary asikitsiky kely mba miramirana satria anao koa hita koa mipetsikitsiky be anao mety amiko mihitsy mpianao zay nauzuna nambupuninu nafangezana efa vutotra vyany andany tenifika sana tsy tarakory Andriamanitra tompony fotoana fa izy Andriamanitra manala mifababona nanonofia hoe resitsika amizay hoan'ny fatra tonga ny andro ny fahalalana na ny mahay azy tratra ny fahazavana nanonofia hoe vavontsy taolany ray tanàna vokavonina veanao iana zavabaovao fa indrotazako ny fiovane mbola tao felatanana nefa totsazo ialane foko fagnana miomana aza miandry fakagana fa tonga de mitsangana fa indrotazako ny fiovane mbola tao felatanana nefa totsazo ialane foko fagnana miomana tsy lavitra fagagana fa tonga de mitsangana tonga de mitsangana